Ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto ny zanak'olombelona no fironjanahary dia mieritreritra amin'ny zava-mahadomelona fa afaka manaingy, afaka manandratra, afaka mijoro ho Andriamanitra ao anatin'ny tontolo mpikiraka rana ny talenta kely no menjanahary. Maro tokoa ny mihevitro zavatra, mihevitry no efa mahavita, mieritreritra no efa tavita. Zava-pony zany tsy fantany akory fa tsy ampindray mpimaso akory ary rehefa ho tonga ilay tokony ho tonga amin'ny fotoana tongavany tsy maintsy ho tonga inona moa tsy takatry ny sainy zanak'olombelona, inona ny tsefa ny saintsaina ialana amin'izao tontolo tsy maintsy hanam-piefarana rehetrarehetra hitan'ny masonao zao. Inona ny tsy efa noeritreretina, inona ny odifaty tsy efa namboarina, inona ny tsy efa nataony fironona mba haningainany ity tsaranga tsika n'olombelona ity mba tsy ho lany tamingana ao anatin'ny fandorana mihetsilany vokatry ny farany hitatsaina ny eritreretina fa mihoatra n'Andriamanitra isika. Lazao ho aiza isika potika ny tany, potika ny hoavy, potika ilay asa. Ery mpandalo mijanona vetivety mba saintsainy kely any amparany any am-piefaranao ny fanontaniana tsy maintsy hovaliana na tiana na tsy tiana, na izy tabataba na izy angina, na andeha an-dalambe na ambony fandrina na motomototra